De tonga soa ato amin'ny fandarana Jeanne Forêt Santé Canada indray ianao. Ny voalohan-teniko dia miarahaba ny vehivavy rehetra tratry ny valomarsa. Ny fandaharana izay atolotro anio zany a dia ny hoe mety mitondra fahasoavana sy fivoarana eo amin'ny fiarahamonina ve ny vehivavy sa mety mamotika ihany koa. Dia ny tapany faharoa zany tsika dia iresaka ilay mpanakanto malaza Black Nadia teraka resabe fa hoe Nana Fositena. Alohan'izay zavatra rehetrarehetra izay aloha zany a dia mahafaly ahy ny manolotra anareo an'ity poème izay nosoratako zany hoe Toutes les femmes sont des fleurs. Quelle est belle la rose, avec ses épines, elle s'impose. Merveilleuse lotus rouge, inaccessible quand elle bouge. Orchidée fleur rare, croyez-vous au hasard? Oh, rayonnante muguet. Oh, rayonnante muguet, vous ramenez l'été. Que vous sentez bon, fleur d'oranger. Vous nous procurez la paix. Belle laurier sauvage, vous nous donnez le courage. Mystérieuse millepertuis, vous soignez en plus. Majestueuse tulipe rouge, vous êtes tellement douce. Les violettes d'Afrique, êtes-vous à l'aise en Amérique? Toutes les femmes sont des fleurs. Vous sommez beaucoup. Zay zany a ny poème kely atolotro ho an'ny vehivavy rehetra manerana n'izao tontolo izao. Ka ny hanomboantsika ny resaka moa zany a dia ny hoe mety manatsara ny fiarahamonina ve ny vehivavy sa mety anapotika ihany koa. Satria dia hitatsika homaly zany a ny fihetsiketsehana be zany tao Madagasikara, ny vehivavy amin'ny akolafo kely rehetrarehetra amin'ny faritany tsirairay avy zany a dia nanao fihetsiketsehana be. Ataoko angamba fa voalohan'ny fihetsiketsehana goavana izay nasehon'ny vehivavy malagasy zany a iny omaly iny. Ka dia miarahaba indray zany a ny vehivavy malagasy rehetra fa misy enthousiasme be dia be mihitsy zany a tao anatin'iny fihetsiketsehana iny. Ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe vitany eo amin'ilay fihetsiketsehana fotsiny ve ny adidy tena miandry ny vehivavy ao amin'ny fiarahamonina malagasy sa ireny fihetsiketsehana ireny dia mampiseho fahavononana amin'ny andraikitra izay horaisina eo amin'ny fampandrosoana ny firenena. Ka isika vehivavy ihany no afaka hamaly an'izay satria mahavita zavatra betsaka ny vehivavy. Ary rehefa misy ny zavatra izay eritreretiny, ny objectif izay tiany hotratrarina amin'ny fiainana dia matetika ny vehivavy mahatratra. Ary misy ny fitenenana hoe ce que femme veut, Dieu le veut. Mety hanatsara zavatra amin'ny fiarahamonina ny vehivavy. Misy ihany koa ny fitenenana hoe derrière un grand homme il y a toujours une femme. Ka misy ihany koa ny ohabolana grika izay miteny hoe ny lehilahy ozy izy no lohan'ny fianakaviana ary ny vehivavy no vozony mampihodina ny lohany makany ankavia na makany ankavanana. Zany dia
oabolana daholo malaza dia malaza miresaka momba ny vehivavy ka manoloana ny zava-misy ao Madagasikara zany amin'izao fotoana izao dia ataoko angamba fa hitsangana ny vehivavy hanosika bebe kokoa zany ny fampandrosoana any Madagasikara. Inona ny antony? Raha niresaka foana teto ny ataontsika hoe ny filana fototra, zo fototra amin'ny maha-olombelona ao amin'ny tokantrano iray dia ny vehivavy no tena mahafantatra azy io voalohany indrindra izany raha vao ny zo fototra ilaina amin'ny maha-olombelona ao an-tokantrano. Ny vehivavy no mahafantatra ny zanany bebe kokoa raha ny tokony ho izy zany, ny tokantranony, ny tsy fahampiana ao amin'ny tokantranony. Ireo zo fototra ireo dia izay efa averimberiko eto foana fa ny fihinanana sakafo ara-pahasalamana, sakafo ampy maraina, atoandro, hariva ho an'ny fianakaviana iray, ny fahafahan'ny tokantrano iray mandefa ny ankizy any am-pianarana, ny fahafahan'ny tokantrano iray mitsabo tena any amin'ny hôpitaly, ny fahafahan'ny tokantrano iray misitraka jiro sy rano madio, ary ny fananana asa, ny fandriam-pahalemana, ny rivotra madio, ny fipetrahana amin'ny trano ohatrin'ny olombelona rehetra rehetra, tsy voatery ho luxe io. Isika vehivavy angamba no mahalala bebe kokoa ny hoe ampy ny tokantrano iray ve ny vola izay raisiny ataontsika hoe sarambabem-bahoaka izany. Raisitsika ny statistika hoe ataontsika hoe 90% ny population ve mahampy azy ny vola raisiny, mahampy azy mandritry ny ray volana ve ny vola raisiny, raha ohatra ka izay hoe zo fototra maha-olombelona izay zany no hojerena amin'ny antsipiriany. Isika vehivavy ihany no tena mahalala an'izay. Isika vehivavy no manana ny intelligence émotionnelle sy ny intelligence rationnelle mitambatra, ary isika vehivavy no afaka misaina zavatra maro ary miandraikitra zavatra maro, satria ny vehivavy dia afaka sady miasa izy no mikarakara ny tokantranony, mikarakara ny zanany, ary mbola manao ihany koa asa sosialy, mikarakara ny vadiny. Vehivavy zany afaka manao an'izay zavatra rehetra rehetra izay amin'ny fiainany. Fa ny lehilahy zany izy mifatoka bebe kokoa amina zavatra vitsivitsy zany ny hoe tena ironan'ny sainy, indrindrandrindra moa zany hoe rehefa miasa izy zany dia ao amin'ny asa iny zany no tena ifatohan'ny sainy bebe kokoa zany. Ka manana anjara brika ngeza be mihitsy zany ny vehivavy eo amin'ny resaka hoe fampandrosoana ny ao an-tokantrano, fampandrosoana ny firenena, raha ohatra ka hoe oharina zany amin'ny lehilahy. Menasehatra ve nefa ny vehivavy amin'izay hoe resaka fampandrosoana izay? Menasehatra ve izy eo amin'ny tontolo ny asa, eo amin'ny tontolo ara-politika, eo amin'ny fandraharahana, ny fanapahan-kevitra eo amin'ny fiarahamonina? Ianao vehivavy mijery ahy izao zany no afaka hamaly an'izay. Ny vehivavy ve tena manana ny zo tena tokony hisitrahany zany raha ao amin'ny fiarahamonina malagasy?
dia ianao ihany koa no afaka mamaly an'izay fanontaniana izay, satria dia mbola maro zany ny fitarainana momba ny herisetra na ao an-tokantrano, herisetra eo amin'ny fiarahamonina. Ny herisetra moa zany tsy voatery ho fikasihan-tanana fa misy ny herisetra ara-moraly ary misy ihany koa zany ny herisetra ara-batana, misy ny herisetra ara-nofo. Ka zany zavatra rehetrarehetra izany dia mbola maro dia maro zany ny fitarainana avy amin'ny vehivavy malagasy mikasika an'izay karazana herisetra izay. Manginy ihany fotsiny koa zany ny resaka fampirafesana, maro dia maro ihany koa ny vehivavy mitaraina amin'izay hoe resaka fampirafesana izay. Ka ny ataoko eto moa zany dia ny mamoa ny saitsika vehivavy zany manoloana ny zavatra toy ireny ao amin'ny sosiete, satria efa mba misokatra ny hoe fampianarana ny vehivavy zany de fa maro aloha zany ny vokatra azo toy ny hoe asa fanaon'ny lehilahy taloha, ny miaramila zao be fa betsaka ny miaramila vehivavy, officier, ny zandary, misy piloty, efa misy chauffeur de camion, chauffeur d'autobus, zany zavatra rehetrarehetra izany zany dia ao anatin'ny ataontsika hoe fandrosoana daholo zany eo amin'ny vehivavy zany eo amin'ny sehatry ny asa sy ny fiarahamonina. Kanefa moa izay araky ny teneniko teo zay hoe mbola betsaka ny fitarainana eo amin'ny hoe tsindry azo lena izany izay atao amin'ny vehivavy. Ka efa maromaro ny fandaharana izay anasehoko teto zany mikasika ny vehivavy, dia ao ny hoe fanentanana ny amin'ny hoe mba tokony hianatra zany ny vehivavy, satria ao ihany koa zany isan'ny lakile ny ataontsika hoe fahafahana zany, fahafahana mifidy ny lalakizoranao amin'ny fiainana. Ary rehefa manam-pahalalana ianao zany dia mba afaka ihany koa zany miaro ny tenanao amin'izay mety ho atson-jay sy tsindry aloka sy tsindry azo lena izay hoe atao an'ireo vehivavy izay hoe tsy mahita irika mihitsy zany amin'izay hoe mba hananany fahaleovan-tena na eo amin'ny hoe resaka ara-bola izany na eo amin'ny hoe resaka arak'asa, dia tsy maintsy miaritra izany izy amin'izay hoe tsindry azo lena atao azy eo amin'ny fiarahamonina na eo amin'ny tokantrano. Ka ny vehivavy koa dia afaka manakorotana zavatra maro koa zany ny vehivavy ao amin'ny fiarahamonina iray, satria efa nasehoko teto koa ny hoe inona ny olana eo amin'ny fifandraisana samy vehivavy, dia maro ireo ataontsika hoe karazana manipulatrice zany izay tsy de metimety loatra ny sainy sy ny fanahiny zany eo amin'ny fiarahamonina, dia manakorokorotana izany no ataony amina gropy na eo amin'ny fiarahamonina izay misy azy. Ka mety manimba zavatra betsaka zany io hoe fanakorotanana ataon'ireo karazam-behivavy zany. Mety manatsara ny fiarahamonina ihany koa ny vehivavy ny amin'ny alalan'ny hoe fanomezany torohevitra tsara ny vadiny ohatra mba handeha amin'ny lalana tokony handehanany ny vadiny ohatra amin'izay asa ataony, na ny fandraharahana na ny resaka ara-politika na amin'ny resaka fitantanana ny fiarahamonina, dia mety hatsara ny fiarahamonina zay zavatra zay. Mety ihany koa nefa izy no hanome saina ratsy ihany koa ny vadiny zany hoe inona moa zany no ataonao tsy mba mangalatra ohatran'ny rehetrarehetra, ry
any zao ny mpivady namatsika zao manana villa 5, 4 enina, 4 ka nahoana moa tsika ny tsy mba manao an'izany, inona ny tsy angalaranao? Zany daholo e zavatra mety ho influence izay mipetraka zany eo amin'ny fiarahamonina, ka izay zavatra rehetrarehetra izay mantsy zany no tiako hotsipihana ny amin'ny hoe afaka manatsara zavatra maro zany isika vehivavy nefa afaka manakorotana ihany koa. Ka ao anatin'izay zavatra rehetrarehetra izay moa zany dia tia misy tantara kely izay hoe roman izy ity zany à l'est d'Eden, roman izay nahazo ny prix Nobel de littérature John Steinbeck no nanoratra azy ary tamin'ny 1952 zany no nanoratany azy, namoahany an'le boky zany ka dia nazahoany an'io prix Nobel io, dia nanao film koa zany zay James Dean no joué azy. James Dean moa zany dia idole de jeune tamin'izany andro zany, satria 23 ans izy no nijoué an'ilay film à l'est d'Eden izay malaza be, nahazo Oscar, nisoratan'i Elia Kazan, dia nitondra discussion betsaka teo amin'ny société zany io film io, satria lalina dia lalina zany ny karazana fandiniana nataon'ilay mpamorona an'ilay tantara izany, namperitreritra tokoa satria tamin'izany andro zany tamin'ny 2e guerre mondiale dia somary nikorotana ny fiarahamonina izany, teo ny resaka fahatrana, teo ny resaka izay hoe fianakaviana mikorotandrotana amina resaka hoe héritage, teo ihany koa zany ny hoe mpirahalahy mifandrafirafy zany eo amin'ny fananana ny tany, dia eo ihany koa zany ny hoe fikatsahana mafy koa zany ny fitadiavam-bola, satria aty Amerique du Nord moa zany ny azy dia hoe ny vola zany no tena hosatry ny fiainana zany, ny vola ny maharanga tena hoe proprement dit ny azy zany dia izay, ka ao anatin'izay zavatra rehetrarehetra zay zany dia mifamahofao ny fiainan'ny zanak'olombelona, ka tanatin'ny fianakaviana iray zany no nisy an'ity tantara izay hoe mahatonga saina dia mahatonga saina izany dia misy rangahy zany Dantraska no anarany, izy zany dia fermier, zany hoe mpamboly zany, mpamboly sy biby nandova, dia izy io zany nanambady vehivavy iray zany atao hoe Katy, dia io Adam io zany dia lehilahy izay tena hoe ataontsika hoe tena manara-dalàna zany izy amin'ny fiainana, dia mamaky baiboly foana zany no ataony, dia mieritreritra izy zany fa manao ny fahamarinana, manana ny marina. Izay zany ny eritreriny zany hoe rehefa mamaky baiboly foana izy zany dia mandeha hoe ataontsika hoe zany ilay olona tena maontina zany, dia mieritreritra izy zany hoe izay zany no critère-ny atao manana ny marina. Dia nanambady vehivavy iray jefijefy moa zany ny fitenenana azy, io vehivavy io zany tsy te hanambady izy zany fa ary tsy te hiteraka, fa ny volan'ilay rangahy fotsiny zany no nitadiaviny, kanefa ilay rangahy ilay Adam zany latsa-pitiavana tamin'ny Katy, dia niteraka kambana zany zareo natao hoe Aaron sy Caleb,
Kalla moa zany ny fiantsonan'ilay Caleb. De vao avy niteraka izy zany dia tonga de nilaza fa handeha satria tsy zakany zany lay fiainana toa monotone zany miaraka amin'ny Adam izay hoe mandala ny fahamarinana, mieritreritra fa izy ny manao ny mety zany. De nahasorena azy zany ilay fomba fiainana dia nilaza izy fa handeha. Io zany de efa mipetraka ilay hoe tsy fandraisana andraikitra, hoe renim-pianakaviana ve ianao niteraka zazakampana de hoe vao avy niteraka ianao de nilaza fa handeha. De rehefa tsy nety zany le rangahy satria le rangahy latsa-pitiavana taminy tsy nanaiky zany ny andehanany, hoe vao avy niteraka ve ianao de izaho rery no avelanao eto, de nambanany basy le rangahy zany de naratra de lasa izy nandeha. Teo zany de ketraka izany ilay rangahy miaraka amin'ny zazalahy kely kampana, inona no ataoko miaraka ireto zaza ireto. De nisy moa zany hoe heureusement nisy an'izay sinoalahy atao hoe Ly zay zany zay zany no mpiasany tao de misy ihany koa ny voisin-ny atao hoe Hamilton zay zany no mba nanohatoana azy tao satria izy tena latsaka tanatin'ny dépression zany taorinan'ny zavatra nitranga izany. De rehefa nitaizan'le zanany izy zany dia somary nisy fanavahana zany teo amin'ny zanany roa lahy satria samy manana ny temperamany. I Adam zany dia ilay hoe zazalahy hendry, maontina, tsy mamalivaly ray aman-dreny, mahay any am-pianarana, de io zany no préféren'i Adam. De Caleb zany, Kalla zany ilay zaza somary bebe fihetsehana zany, somary turbulent, somary bebe famaliana zany i Kalla. De iny zany tonga de niteraka préférence tamin'ilay rainy zany. Zareo ny préféren'ny rainy kokoa zany i Adam par rapport amin'ny Kalla. Tsikaritry Kalla zany io zavatra io de vao maika nampitombo an'izay hoe karazana turbulence izay tao aminy zany, zany hoe zaza sy zaza madiditra zany. De plus zany ilay rainy manavaka maneho an'ilay préférence any amin'ny Adam, plus zany i Kalla tena mihamaditra izany. Nandeha zany ny fotoana de rehefa anona moa zany ireo zanan'ireo rehefa manontany hoe aiza ny reniny de milaza zany i Adam hoe maty ny reninareo. De ninon'izay zany le ankizy de nipetraka tao an-tsainy zany nanitikitika ny sainy hoe ohatraohatran'iza moa zany zay reninay izay ny identitény, nanitikitika ny sain'ny ankizy zany zavatra izany. Nisy olona tao an-tanàna zany le Hamilton le namany zareo le voisin zany nibisika tamin'ny Kalla hoe tsy maty anie ny reninareo fa ary amin'ny mitazona bara, ary amin'ny tanàna ary ananina zany akaikikaiky eo ihany zany. De Kalla moa zany izy ka io bara io moa zany hoe bara zay zany tamin'izany andro zany dia misy ihany koa zany ao anatiny ao zany zavatra tsy de mazavazava zany, resaka fivarotan-tena ohatraohatran'izay zany. De i Kalla zany de zaza izay ataontsika hoe maherihery loha izy zany, zany hoe izy zany tsy miemotra manoloana
ny vaovao ohatr'izay zany. Fa curieux izy zany nandeha hijery hoe iza marina zany reniny zany. De mody nanao mamo izy zany nandeha tao andeha hitsikilo zany hoe iza marina le reniny io, de hitany zany le reniny io vehivavy somary duradura, ratsiratsy ihany koa ny zavatra momba azy satria ohatrany hoe namono olona, namono ray aman-dreny, ohatrohatr'izay zany ny tantaran'io vehivavy io. De isany tsy niembotra fa nafantatra izy zany hoe io zany le reniny, fa izy zany tsy niteny tany amin'ny Adam satria fatapatany hoe somary marefurefo zany ny morale ny Adam, malgré ny préférence any aminy, de tsy niteny izy zany fa tazominy ho azy rery zany ny tsy abaratelo. Mandritra an'izay fotoana rehetrarehetra izay nefa zany i Kal de mitady foana ny hoe fitiavan'ny rainy azy sy ny fankasitrahan'ny rainy azy. De nisy fotoana zany hoe fahity ny rainy zany, nanao afera tsy nahomby zany de fahity. De mba hakan'ny fon'ny rainy zany dia nandeha izy zany niaraka tam'le voisin-ny Hamilton io zany satria nisy aferana tsaramaso mantsy zany tamin'izany fotoana zany satria niandry ny guerre mondiale, de betsaka zany ny demande de nourriture any amin'ireny hoe miaramila miady ireny zany, de nahita fera zany Kal hoe mividy tsaramaso moramora de amidy lafo any amin'ny camp militaire zany. De nahazo vola be zany izy tamin'io. De rehefa nahazo vola be izy de hoe andraso fa ataoko surprise amin'ny anniverseran'ny raiko zany mba ngamba mba mety ho tia izy zany raha ohatra ka tolorako an'ity vola ity zany amin'ny hoe fahity mahazo anazy. De en même temps moa zany i Adam manana fiancé, Abra ny anaran'io vehivavy io zany. De manana hoe sipa moa zany ny fitenenantsika anazy zany. De rehefa miaraka moa zany izy telo, i Aaron no miaraka tamin'ny Abra. De rehefa miaraka zany izy telo i Kal, Aaron sy Abra, de hita fa ohatrany misy attiration any amin'ny Kal zany i Abra satria Kal zany misy charisme kokoa zany misy expression kokoa amin'izy le madiditra zany maherihery loha, fa i Aaron zany mianatra pastera, ka mianatra pastera izany moa zany de tena maontina be, de tena olona mieritreritra zany fa manao ny mety, de ny azy ny mety daholo ny zavatra rehetra zay ataony satria izy zany mpanompon'Andriamanitra, ohatrohatran'izay zany no fandehan'ilay tantara. De rehefa andeha am'izay zany tonga ny anniverseran'ny rainy zany, de vonona zany i Kal miaraka amin'ny vola be izay hoe mba atao surprise amin-drainy zany. De rehefa tonga zany de hoe zaho ozy izy nahazo vola be mba omeko anao zany ity vola ity cadeau anao mba hanarenanao zany ny situation économique atsika satria ianao fantatro fa fahity. Hozy izy ny ray teo mason'ny rehetrarehetra teo koa zany i Aaron sy i Abra sipany zany, tonga de natsipiny tamin'ny tany zany ny volany meny i Caleb. Inona
koa zao sy fa tsy vola nangalarinao, za tsy mila vola alatra. Izy nefa tsy mahafantatra hoe avy aiza ilay vola, ilay zaza tsy mba nampiresahany, ilay zaza tsy mba navelany mba hanazava fa tonga de zay no réactionny. Niaozy izy Aron, ny cadeau omeko anao, za tsy manam-bola be fa présenteko anao fa fiancé izahay sy Abra. Zany ny tena olombelona, zany ny tena zavatra tadiaviko zany, zany ny olombaniny zany, hozy izy zany i Adam Rainy zany, fa tsy ohatran'ny kalina vola halatra no andeha hataony cadeau d'anniversaire ty amiko. Tena tafitohina ary nalahelo mafy izy zany i kalina, ary tonga de nivoaka izy ary nitomany, satria tena hoe tsy nampoiziny zany ilay réaction'ny papany. De Ianna moa zany no nahazo fandokandokafana teo zany Aron hoe ianao tena zaza tena hoe zaza tonga lafatra ka, zaza tena olombaniny ianao satria tiany cadeau hoe natolotra ho azy zany de ny hoe fiançailles-nareo sy Abra. Ka dia tena fieranao mihitsy zany. De zany scénario rehetrarehetra izany moa zany de ilay sinoalahy mpiasany zareo Ily sy Hamilton zany de nahita ny fomba nitondrany Adam ndreo zanandreo lahy zany de mahita hoe tsy rariny le izy fa zareo tsy afaka miteny. Ary le sinoalahy koa moa zany izy immigrant tamin'izany andro zany, ny zany sinoa zany tamin'izany andro zany tsisy mpiaino, nefa olona tena intelligent be zany Ly zany ary manam-pahendrena ary olona mandinika. De ny nataony fotsiny zany de ny hoe manome courage any kalina tamin'ny reny fotoana reny de le voisin Hamilton iny koa moa zany hoe tsara fihavanana zany zay fotsiny mba azony zareo atao zany hoe tsara fihavanana amin'ny kalina. Tena voadona mafy zany ny moralin'ny kalina satria mba hoe fitiavana no mba nitadiaviny zany tany amin'irainy. De niraisiny le vola moa zany rehefa natsipony rainy amin'ny tany, de niraisiny le vola de netiny tany amin'ny-dreniny. De s'est présenté tamin-dreniny moa izy zany, efa s'est présenté izy taloha zany fa mifanerasera zany izy mianaka, de hoe ameko anao ty vola ty hozy izy i kalina zany rehefa hoe tsy niraisiny ny rainy zany ilay fitiavany de mba eritreretiny zany hoe reniny no hanome reconnaissance azy zany, mba hilazany fa mba olombanina ane aho mba nitady vola izany tamin'ny herim-poko de omeko anao. Reniny moa zany zay olona vehivavy dura, ratsiratsy fanahy zany de niteny hoe ianao aloha izy de tena mitovy amiko raha ny tena fijeriko anao fa ohatrany madiditra ohatrà koa ianao rehefa tena ataoniko toy izy reniny zany, fa hosoratako amin'ny Adam ny harenako rehetrarehetra rehefa maty aho, satria i Adam zany ny fahenoko azy de zaza hendry izy zaza mahay any am-pianarana, tsara fitondran-tena, dia izy zany no omeko ny harenako rehetrarehetra. Teo koa zany i kalina dia nahatsapa-tena ihany koa zany fa tena very tanteraka satria ilay vola omenandreniny zany finalement zany omendreniny any Adam nefa hoe zavatra nisasarany zany.
tena voatanteraka ny moralina n'ilay zaza. De zavy ozy izy tany anatin'ny eritreriny zany, de izao ve ozy izy no soriko, io zany mipetraka ilay hoe choix entin'ny olombelona amin'ny fiainany zany mba ho olombaniny izy zany, nefa tsy maintsy miady izy zany amin'izay hoe mba resaka hoe fankasitrahana azy amin'ny maha olombelona zay, tsy maintsy miady ny toerany koa izy, tsy maintsy miady ihany koa izy nefa ny amin'ny hoe resaka fananany ny tany, satria raha ny eritreritry ilay reniny zany dia any amin'ny kalina daholo no omena ny heritaziny rainy koa dia ohatraohatran'izay ihany koa raha ny hoe fijerin'ny rainy zany, satria de tena nankasitrahany tokoa ilay hoe fiprezentena n'ilay fiancé zany i Abra zany. Inona ary zany no ataoko ozy izy Kal, izy moa zany tovolahy James Dean moa no mijoue azy tamin'izany andro zany tena hoe taratara daholo koa moa zany ny vehivavy mijery an'le film tamin'izany andro zany, hainy James Dean tsara mi-incarner ny personnage-ny Kal. Kay ve ozy izy tsy maintsy miady aho ozy izy miady ny toerako aho fa tena voamafy aho ozy izy, rejeté aho ozy izy, na amin'ny raiko na amin'ny reniko, satria moa tamin'izany andro zany moa zany de ny ankizy mi-s'exprimer, ny ankizy manamanana ny personnalitény zany somary hoe bebe mouvement zany dia atao hoe zaza ratsiratsy ihany zany madiditra mauvaise gène moa zany, tsy haiko hoe inona ny explication-ny hoe mauvaise gène, zany hoe misy zavatra efa ratsy any aminy any zany ka hoe mety mitovy amin'ny reniny ty zaza ty zany, zay zany no atao anatin'ny sain'le rainy, de tonga de nanavahany an'le zaza, zany hoe le zaza zany tonga de victime d'avance ny tantarany reniny. De manao vengeance zany Kal ary hakany toerany, fantany hoe i Caleb fantany hoe i Aron zany somary malemilemy saina, izao no nataony an'i Aron, andao anao ozy izy hoentiko amin'ny toerana anankiray, tonga de netiny zany i Aron zany taritiny tamin'ny vozon'akanjo zany, andao anao ozy izy, atoroko hoe aiza ny renitsika tsy maty zany, teo zany de efa tonga de misy traumatisme zany i Aron, ahoana indray ary zany, andao ozy izy atoroko ahoana, de netiny tany amin'ny bara, nisy andreniny zany i Aron, io ozy izy ny renitsika miasa ato amin'ny bara, fa tsy nitenenina hatramin'izay, teo zany tonga de traumatisé zany i Aron, tonga de nitsaoka izy zany de lasa nandeha niala ny tanàna zany izy nandeha tany amin'ny armée, de tany amin'ny armée moa izy zany no maty. Tonga de latsakaretsina zany i Adam rainy zareo, satria le fils préféré est mort, latsakaretina ary dia narary mafy zany teo ambony fandriana. De i Caleb sy i Abra, le fiancé-ny Aron zany no s'occuper azy tao, niaraka tamin'ilay sinoa Ly sy ry Hamilton zany no nikarakara azy tao. De eo moa zany mipoitra ilay hoe fahaizan'ilay vehivavy manodrindra an'ilay fiarahamonina, satria hoe potipotika tanteraka zany ny fiainan'izy telo mianaka tao zany,
nefa lehilahy daholo koa Rilly sy ry Hamilton no niara-ny taiza an'le zaza tao zany hoe fitaizan-dehilahy fiarahamony-dehilahy izany no niainana tao, izany hoe tsy de misy resaka sentiment be loatra izany sy misy fitiavan'ireny sisy fitiavam-behivavy fa ity Abra ty zany no nanavitra ny fiarahamonina tao satria i Caleb zany mikarakaran-drainy izy zany mikarakaran-drainy hoe marary nefa zany rainy malahelo mafy any Aaron izany de ohatrany hoe tsy mi-existe izany Caleb nefa Caleb zany mba nieritreritra hoe zaho zany no eto de zaho zany angambany mba mety ho tiany. Rehefa nandeha moa ny fotoana zany niomby ny aretina nandray andraikitra zany i Abra ilay vehivavy zany satria efa nanomboka nifanitona koa moa zany izy sy Cal zany de tamin'ny Adam zany tamin'ny rainy Cal i Abra mba misy zavatra tiako hotenenina anao izy hoe mba alohan'ny hoe handehananao. I Cal ozy izy de tena nijaly mafy mihitsy ny amin'ny hoe eritreretiny zany ianao hoe sy tia azy ary tena namparary azy nandritry ny androm-piainany izy io hoe tsy fitiavanao anazy io zany fa i Adam no préférenao ka tsy mety zany zavatra zany ozy izy i Abra fa mba tokony kosa ianao alohan'ny andehananao mba miteny aminy mampiseho aminy ny fitiavanao azy ary mamela azy amin'izay hoe zavatra mety tsy mety nataony fa tsy ho rétabli mihitsy ozy izy ny sainy Cal raha ohatra ianao ka tsy mba miteny misokabava amin'izay hoe mba fankasitrahanao azy zay alohan'ny hafatesanao de tsy ho rétabli mihitsy izy tsy hanjary olom-banona mihitsy raha tsy mba mahazo ny tso-draninao. De Ly koa zany leson'olahy koa niteny an'ilay rangahy koa hoe mba tsaratsara nareo mianaka mba miresaka mba omeo tso-drano le zanakao ozy izy fa tena mijaly nandritry ny androm-piainany de nanaiko moa zany le rangahy hoe nitso-drano ny Cal izy zany hoe tena marina tokoa fa tena hoe tsy nety ny nataoko fa nitongilana be zany tany amin'ny Aaron fa de manome tso-drano anao aho zany tsy hoe tsy tiako ianao ozy izy fa hoe ilay fombafombanao zany no tsy nety tamiko izay zany no tenin'le rangahy de maty izy zany de rehefa maty le rangahy de i Cal zany sy Abra no nandova ny tany ary dia nanana taranaka ary dia nanohy zany ny fikojakojana ny tanin-drazany. Hoentiko fotsiny izay zavatra rehetrarehetra izay zany hitenenana amintsika ny hoe influence-ny vehivavy hoe katy zany ilay vehivavy manipulatrice izay tsy mikasaka afa-tsy ny tombotsoany ary hoe tsy mandray responsabilité zany nanakorotana fiainan'olona maro mihitsy izy zany teo amin'ny fiainany satria hoe ny ray aman-dreny efa nivonoany de ireto zanany navelany teo niaraka tamin'ny rainy tsy rétabli mihitsy zany izy telo mianaka tsisy vehivavy zay zao dia exemple na hoe
destruction na vehivavy eo amina société iray. Le rangahy nefa tsy capable ny hanao ny karazana équilibre amin'ny fitaizana ny zanany, ary mieritreritra izany ilay olona terisaina voa ny azy ny mety rehefa mamaky baiboly isan'andro izy, mivavaka isan'andro izy, de izy zany ilay olona manana ny marina, ary dia ny olona manodidina rehetra dia devoly rehefa tsy manaraka ny fombafombany. Ao anatin'ny tsy fahalalana angamba ny zavatra ohatran'izay, ao anatin'ny tsy de fahatakarana be loatra koa, satria tamin'izany andro zany moa zany le société mbola ilay hoe terisaina be zany ny olona hoe rehefa ato zany dia ato ihany zany ny lalana, tsy misy zany ilay hoe analizy ny toetran'ny olona manodidina sy ny hoe resaka ny olombelona rehetra samy manana ny toetrany, fa de hoe ny azy zany ny mety satria izy mivavaka, kanefa tsy tsapany hoe fahotana ny manavaka zaza, fahotana lehibe ny tsy mampitovy ny fitondrana ny zanaka ao an-trano, ninona toetrany tsirairay. Anaro izy rehefa hitanao fa mandeha amin'ny lalana tsy tokony alehany, teneno azy inona ny zavatra mety tokony hatao, ampianaro azy ny fahalalam-pomba, fa ny toetra ao amin'ny tsirairay dia tsy misy olombelona afaka manala ny toetra ao amin'ny tsirairay, fa ny hoe ny lalàna ny fiarahamonina fotsiny zany no mila petraka, hoe izao ny lalàna ny fiarahamonina, izao ny lalàna ifampitondrana, izao ny lalàna mipetraka ara-panjakana izay tokony arahan'ny rehetra rehetra. Zay zany no tiako ambara ao anatin'iny tantara iny, ka dia samy manako-tsako satria c'est pas pour rien nahazoana ny prix Nobel de littérature aty amin'ny tany mandroso, c'est pas pour rien fa misy filôzofia goavana entiny, ary nahazo ny Oscar tamin'ny cinéma izany James Dean, izay malheureusement moa zany 23 ans izy no joué an'le film, 24 ans izy maty ny accident de voiture. Avelantsika zany ny amin'iny fa izay ny zavatra azo entina amin'iny, hoe afaka mi-influencer amin'ny zavatra tsara ny vehivavy, ary afaka ihany koa mamotipotika fiarahamonina. Hiditra zany tsika ny amin'ny Black Nadia sy ny Black Nadia nanjary fotsy, ka dia niteraka resabe moa zany io zavatra io, fa hoe manana crème zany Black Nadia mafotsy, ka de nivadika fotsy tokoa moa zany i Black Nadia, ny tarehiny, ny hodiny ray manontolo, ny tenany ray manontolo, ka de ohatrany hoe miracle mihitsy zany ny hoe fa crème inona loatra izany, inona ny composition-ny, fa d'après ce qu'elle dit dia maro ny mikomandy. Tsy ananatra ny Black Nadia, vehivavy lehibe izy, manan-janaka, manana ny soany izy, mpivarotra izy, manao ny publicité-ny izy, donc anjaran'ny tsirairay zany ny hoe hividy na tsy hividy, eo aloha zany iny. Faharoa manarakaraka an'izay dia efa nanazava, nisy dokotera nanazava zany hoe misy ny effet secondaire an'io zavatra io izay mety mitondra cancer, izay mety tena hoe miataky hatrany amin'ny rein sy ny sisa izany, ka ilay izy aloha zany
dia efa nisy reportage teto amin'ny internet zany ny momba an'ireo crème fampitsiana tarehy ireo zany izay hoe amidy any Afrika, de mandeha be, tena mandeha ny commerce an'io zany any ary maro dia maro zany ny vehivavy mitondra takaitra eo amin'ny hoditra izany rehefa avy mampiasa an'io crème io. Ny zava-dehibe de ny hoe fahafantaran'ny olona izany ny hoe inona no mety ho effet secondaire an'io, satria misy corticoïde mahery vaika, misy produit chimique mahery vaika zany ao anatin'ireny reny fanafody reny, ka any Afrika maro dia maro zany ny hoe vehivavy izay efa ampahafantarina zany hoe inona ny effet secondaire fa soany hoe aleonay maty hoy sisy, aleonay maty toy izay tsy mazavazava ny hoditra, ka soan'le olona koa zay zavatra zay, tsy ametrahana resaka hoe moral na inona fa soany zay hoe aleo ny maty zany, toy izay tsy hanana ny apparence izay tadiavina. Inona moa zany ny ambadik'izay zavatra rehetrarehetra izay, ka tsy anjarako ny anao moral hoe de mijanona ianao zany amin'ny tokony hijanona ianao amin'izay nomendra ny Njanahary anao, efa mainty ny nanaovan-Janahary anao, tsy miditra amin'izay indrindrandrindra moa zany hoe resaka hoe beauté eo amin'ny vehivavy. Ny zavatra tsapako fotsiny de ny hoe raha vao ny vehivavy mainty zany no miditra resaka beauté, na eo amin'ny resaka volo zany na eo amin'ny resaka tarehy, de mandeha ny karazana moral rehetra hoe maninona tsy mijanona amin'izay zavatra nomen-Janahary anao, maninona tsy mijanona mainty, maninona ny volo no amboarina takatsia takary, kanefa io fotsy hoditra io tompoko mandany amina million resaka beauté. Io fotsy hoditra io manao ny karazana publicité amin'ny karazana crème zay ampiasainy, ny fond de teint, mampiasa an'ireny hoe make-up reny, ny resaka maquillage, lokomena de toute sorte, tsisy miteny. Fa raha vao vehivavy mainty no mibatehana tsaratsara ny tenany de mahazo an'ity karazana kritika rehetrarehetra ity. Eny, na ny tenako aza zavatra hoe fanaon'ny olona rehetrarehetra no manao publicité na resaka produit de beauté. Mamboatra produit de beauté aho ato, zaho aloha tsy mainty